fampijaliana nataon'ny firenena zany hoe tafiditra tagnatina crise mihitsy zany ny firenena tala nataon'io Russie sy anina miady be foana jusqu'à zao io de lasa misy fasahirangana le pays miady ary rehefa vita niady tsy nanaiky mihitsy Hitler fa faragna mihitsy zany niady hoe famela heloka e tsy nagneky Hitler ahoana ozy fireneko ozy mahantra velona anarivo volagna niany ndraiky vo tsy iady andao iady ozy asa mba olo karakory olo tia miady be karan'izay ary ny zavatra hita tagnatin'io tegna nivadika olon-kafa tanteraka mihitsy Hitler te iady fo lasa nanagna raha tia miady zany io rangaha io ary nanomboka nisy nampiavagna zareo nisy firenena karaha ataontsika amin'ny Madagasikara rehefa miady ny firenena misy crise de avy ny SADC maneny zareo moa SADC fa reo firenena mikambanareo tonga navory tamina restaurant ony zareo de farany de nisy amerikanina niteny hoe agnampy anao zahay de igny zavatra igny aveo niafara tamin'ny ady lehibe teto ambony tany lasa guerre mondiale satria nagnampy any Hitler ny amerikanina ary nisy convention ny fanaovany Hitler ny soniavagna mihitsy le convention hoe ndaotsika hiava nisy convention nataony Hitler sy ny premier ministre ny Grande-Bretagne hoe tsisy combat tsony raha fa ndao mba hifamela helo ka de nanao convention zareo hoe atsatra ny ady ny soniavany Hitler zay magnano antozy magneky tsy mafalaka ambozo fa izy aveo mbola riatany fo ny lendemain ny ampitson'izy nagnano signature n'le convention ino zany zavatra nataony 6 millions josiny voniny tagnatin'ny ray andro ngia zany tegna rancune tamina juif nefa izy juif Hitler juif fa nanagna rancune azonareo satria ngia zany tam mbola kely nialany papany nisaraka papa sy mamany de tsy nirarahiny papany zareo tsy nameny sakafo niala nianatra ngia olona tokony mbola hitohy fianarana lasa sahirana de taty afara mamany nagnatoro anazy papanareo ne jiosy de lasa halany ngia amizay ny jiosy nanomboka teo de ataoko mahita raraha ozy re jiosy reo ka na de nampiavanina zany ngia rainy tsy te hiavagna mihitsy ozy aloha ranga hiady foana nisoniavany le convention niaraka tamile PM ny Grande-Bretagne à l'époque fa le lendemain 6 millions isana jiosy ny vonony ngia tagnatin'ny andro raiky somary vereny tenina amin'ny akaikinao fiainana hoe de ady amen hitanao atsika tsy hoe miady amin'olombelona sao de ndraiky anao anangagnady amin'olo akory isoma de mifanena amin'olo agnarabe anao de ambagnanao totondro daholo olo jiaby tsy zany le teneniko eto manomboka zao zany rehefa ataoko coup d'état mboatra amin'ny rindrina aneko vaky loha amizany anao fa ny tiako ambara eto ady amin'ny fanahy ratsy amen satria ozy ny Efesiana 4:9 ianareo izy de tsy mitolona amin'ny nofamandraha fa amin'ny fanahy sy ny fahamazinana zay manapaka eny amin'ny rivotra devoly izy tiany tenenina io ianareo izy de tsy mitolona amin'ny nofamandraha fa amin'ny fanahy zay manapaka eny amin'ny rivotra tainy tompo ianao ary voasoratra agnaty soratra masinao koa fa miambena ozy ka mivavaha fa ny devoly fahavalonareo izy zao ny fahavalontsika ny devoly fahavalonareo izy de miriondriona tahaka ny liona mierona ka mitady zay arapany ny devoly fahavalonareo de miriondriona tahaka ny liona mierona ary mitady zay arapany zany hoe devoly zany miantsiady ataony zay atonga fiainanao io tsy lamina destabiliseny ianao akorontany ianao ataony zay tonga anao tsy ampidi bola ataony zay tonga anao ratsy manoloana ny fiarahamonina sy ny sisy andaotsika maky soratra masina atao amin'ny mpitsara 7 miala kely ao mijosoa ianao de mifanena amin'ny mpitsara
Tsara toko fahatelo dia nindininy voalohany ka hatramin'ny faharoa izay ahitana hoe kay ny zanak'Israely zany raha miady fo. Tsara toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary ny firenena navelan'i Jehova hoentina mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita miady rehetra tany Kanana, mba ho fantatry ny taranaky ny zanak'Israely zany amin'ny ampianarany azy iady. Andriamanitra mihitsy zany mampianatra olo iady, indrindra fa zay mbola tsy nahalala izany akory tao aloha. Enjana zany averitsika vakin'Andray mandeha mba ho azonao tsara. Ary ny firenena navelan'i Jehova hoentiny mizaha toetra ny Israely dia izay rehetra tsy mba nahita miady rehetra tany Kanana, mba ho fantatry ny taranaky zanak'Israely zany amin'ny ampianarany azy iady, indrindra fa izay tsy mbola nahalala izany akory teo aloha. Maro moko revagna ny olona zany metrety rehefa mivavaka zany dia milamina dia misosa hony dia sava. Rehefa avy nitapahana ozy dia sava be fogna hony. Rehefa avy natao délivrance aloha dia tsotsofina aby raha jiaby. Tsy zany aloha dia atoroko anao dia ny aloha. Fa ny fiainana kristianina dia ady, indrindra fa raha hito ambony tany eto ny resaka. Tainy tompony ianao hitanao raha iverenako kely le histoire teo, mahazo tombony kely zany zay mpianatra agnalabaka ny any miakoro hely. Tainy tompo ianao ny rusianina zao tsy nieritreritra niady mihitsy. Nisy fotoana tamin'ny fotoanandro zany rusianina mipiripiriny, fa nisy silamo mahery fietsika resona hoe troupeny Boko Haram namoaka vava ny lavanina dia niditra tagnatina fivoriana zareo. Ahoana tao iady sa tsy ady? Ny général russianina le menace nataon'le Boko Haram tamin'ny fotoanandro dia ozy izy hoe on y va, satria ny vrai général, raha tegna vrai général ianao zany amin'ny anaran'i Jesosy, ny vrai général dia mahafantatra ny ady tokony adivana sy ny tsy tokony adiva. Ianao zany tokony mahafantatra hoe tokony ady ve anao eto sa tsy ady aby zany kay, satria misy zavatra zany amin'ny tontolo ara-panahy fahalalana dia fa ampy andresegna anazy. Ndray andro nisy mpanompon'Andriamanitra tany ampitan-dranomasina nidirana devoly tandragno azy, dia tagnatin'ny témoignage no nahenona fa raha fohy kely ony zany devoly hitany tao zany, raha matinika kely mandeha amintany dia nakoronta zareo ny bureau nazy, na alain zareo livre jiaby takeo nakoronta zareo. Taitra moko izy avy amin'ny chambre anazy ony dia nahenoko rotototototo, ino zany akato jerevany avy takony tsy devoly dia ozy ngareny hay ve devoly dia niveragna natory izy. Anao tsy neverino problème ho anazy devoly, fa raha anao zao mety efa naka bordamba tsy haiko nandoro inona takeo anao dia tonga saina tampoka hoany izy, ay ve za kosa ranga tsy ampiasainy devoly ny herigna tampo miveregna daholo ozy ngaony aprimo daholo raha nakorontanareo dia raikitra koa raha reo nagnerigna raha reo tamin'ny place. Tanao un vrai général dia mahafantatra ny ady tokony adivana sy ny tsy tokony adivana. Misy zavatra zany amin'ny fiainanao io tsy tokony ho combat aby fa anao fa magnasarotra azy. Iny tompo ianao sahala am'le resako teo, tsika matetika raha vao misy zavatra mitranga dia everitsika fa devoly foagna anao ambadiky. Ohatra hoe nandeha coiffure izy tapaka jiro dia efa zalonao satana, anao zalonao lazainy fa satana koa namono jiro. Ny sasany le kiraro anaovana efa ratsy dia midécolle, lazainy fa nisimbany devoly tabazary kely tao ny kapany. Tsy mahafantatra izy raha tsy devoly fo. Tanao am'zany zany zay toetsaina zay dia mila ovana.
dia ndana mba manomboka manana fomba fijery hoe zay toerana misy anao dia misy an'Andriamanitra. Zany tokony fijerinao zay. Fa ny sasany reo vao manokatra vava ivavaka fotsiny dia fa mandroka devoliny ataony miala satana, miala ketinareo hoe fanare. Zany hoe diso conscient loatra ianao, consciente loatra ianao ny amin'ny présence maléfique par rapport amin'ny présence de Dieu. Ndana zany mba tongava saina fa misy Andriamanitra miaraka aminao. Zay toerana misy anao misy Andriamanitra. Zay raha ataonao misy fanamasiny. Hatramin'ny feonao, tena lokony vavanao misy herin'Andriamanitra. Alléluia. Fa nandray zany atsika tsy zany. Ta igny tompo ianao. Alléluia. Dia averiko eto indray mandeha koa fa ny tegna vrai général tsy azo fitahigna agnatina filamina. Fa fantany ianao te hiady aminazy. Igny na tonga ny Baiboly teny hoe miambenaka amin'ny vavaha fa ny devoly fahavalonareo dia mandeha miriondriona tahaka ny liona mierona ary mitady zay harapany. Engany ianao mba tsy ho harapany. Engany mba tsy ho afaka handrapaka anao Satana. Alléluia. Amen. Ndana mba fantaro hoe inona ny technique de combat mila anagnanao manomboka androany. Zao mitsarovy satria tsika teo araka le Baiboly nivakintsika teo tsy manana fahavalo nofo mandra fa fanahy ratsy ny fahavalontsika. Ka raha hiady amin'ny adversaire ianao tsy mila mianatra ny teknika ny adversaire fa mila manana ny teknika anao manokana. Azonao ve zany? Tadidiko tamin'izay taloha magnano boxe. Dia atorony le mpampianatra mihitsy, atorony le maître anao, le coach mihitsy hoe tsy magnano an'io technique de combat an'io anao fa zao atao. Atsika izy. Ka tsika eto manana ny fahavalontsika dia tsy izy fa Satana. Tsy mila manao ny fomba ny Satana ianao raha te handresy ny Satana. Ao amin'ny Apocalypse 19:11, Apocalypse toko faha 10 dia ny andininy fa 1:10 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Apocalypse 19:11 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany. Rehefa tsara. Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro nisy soavaly fotsy, ary zay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina. Andriamanitra zany io, Jesosy Kristy io. Ary amin'ny fahamarinana no itsarany sy iadiany. Satria Jesosy zany manana ny fomba fiadiny. Raha io verset io ny vakiny. Fahamarinana hono no iadiany. Alléluia. Ny mpanao arts martiaux mahay tsara an'izany. Fa mialohan'ny iadivanao amin'ny adversaire za teo tsy maintsy mila hitanao aloha ny combat ataony. Karakory moa combat anazy. Fantarinao ny teknikany sy ny point faible ary ny point fort. Mbola verenao ka fa ny tegna vrai général na fantanao aza ny teknikany na hainao ary ny point faible mbola manana 100 mbola tsy nasehony anao izy. Azonao? Zay ma général ny général tsy hitovy amin'ny lieutenant mihitsy regny, tsy hitovy amin'ny colonel. Na ny formation regny ara hafa tanteraka. Ka tegna vrai général na dia fa hitanao ara ny combat nataony, na dia fantanao ara ny point fort sy ny point faible, mbola manana technique de combat amanjatony zay mbola tsy nasehony anao izy. Zany hoe ny vrai général zany tompoko tsy lany bala. Engany mba ianao zany vrai général zany. Alléluia. Da iny tompo ianao hoe ny devoly zay lazainy Baiboly hoe fahavalontsika, ny motivation ny Satana dia fankahalana olona. Zany nenazy, zay zany ny teknikany, mankahala. Ataony zay agnaratsiratsinganao agny ambadika agny. Dia ny afarany moka anao marary fonao amin'ny olo igny. Zato anao an'izany, mahita na anao tanito. Or nefa zany Satana dia motive amina fankahalana. Zany fo.
Anao zany raha mahita pasteur araiky na evangeliste na mpivavaka anakiraiky tsisy raha ataony ko tsy fankalagna olo foagna, misy devoly pasteur io. Aloha tonga dia atoroko anao zany. Misy milaza fa mitoroteny amin'ny radio nefa magnaratsy fiangonan'olo fa raha ataony akany. Tsy Jesosinao torinao fa fiangonan'olo tsy aizanao mipetraka. Misy devoly anao, engany mba ho regninao toroteny to. Ya. Olo misy an'Andriamanitra zany tsy magnaratsiratsy olo, tsy manana problème amin'ny fiainan'olo. Da iny tompo ianao. Fa ndraindray tsika varina maheno regny le magnaratsy zany io ampiasain'Andriamanitra nga io, tsy ampiasain'Andriamanitra izy fa ampiasainy devoly. Toko regniny tonga aminanjy zany. Engany mba manokatra FB izy mandraindraigny. Ta iny tompo ianao. Anao zao hatramin'ny arahanao taminah teto, tsika niaraka nivavaka teto, impiry za regninao mikoragna fiangonan'olo. Mampianatra ny ataoko, mizara fahalalana, fa tsisy idirako am'le hoe mihinako soa izy sa tsy mihina. Fa tsy hohaniny koa sy voateriny ato. Ta iny tompo alelo. Tsy zany no asigna problème mety. Sabotsy salady, tsika tsy miasa loha amin'izany. Za efa nagnotanin'olo an'izany edy. Anareo moa zany pasteur ozy sabatiste sa aladiste. Dia za hoe zay toujours. Mety aminay foagna na mivavaka alatsinainy ara. Ta iny tompo anao. Ka ny motivation ny devoly za teo dia fankahalana, fitiavan-tegna, zay ny faharoa, ary avonavona. Ireo edy zavatra hitanao, anao raha mamaky copine satana. Ya, raha mijery anao ny acte de naissance dia agnatiny koa misy fankahalana, fitiavan-tegna ary avonavo. Zany tonga dia afantaragna olo misy devoly voalohany, na dia mbola tsy mihetsika azy fa raha vo izy mankahala, miavonavona, dia zay tonga dia fantanao hoe misy devoly io lehilahy io na io vehivavy io. Ka ny fomba ataony zay tegna tsy zakatsika olombelona, indrindra fa tsika mpivavaka, ny système ataony zay tegna tsy zakatsika, dia ataony zay atonga olona anankiray zay tena akaiky anao sy tianao indrindra ivadika aminao. Osinao izy. Ka mila mitandrana zany ianao zay manana olo tinana, manana meilleur ami, na manana tsy haiko hoe ino, zany raha ataony devoly. Ataony ny atonga ny olo anankiray zay tegna tianao, mety hoe nampinao be le olo, mety nomenao ny antoanao ny fianarany, tsy haiko nanofainao ny tragnony sa natosika anao izy, dia iregny ny cibleny satana. Ataony zay atonga nyregny olo regny ivadika aminao. Tsy zakan'olombelona moko zany. Dia olona tegna akaiky anao teo nivadika taminao. Fa ny olona manana an Jesosy, un vrai chrétien, zay feno ny fanamasina, nizaniza ivadika eo, izy tsy mivadika. Tsy manaiky hovainy zavamisy, fa izy no lasa mpagnova zavamisy. Jerevy Jesosy raha nisy olona natokisany tsisy karaha Jodasy, nataony nitazona ny volany, nampiditra sy namoaka vola, iny mihitsy no namadika anazy voalohany. Fa tsy lasa Jodasy Jesosy fa Jesosy fo. Ka ianao mila miomana, ary mila mangataka hery avy amin'ny fanamasina isan'andro hoe Tompo, nizaniza ivadika amiko, za tsy ivadika. Zany ny tokony principe anao zany. Alleluia. Matetika zany io tegna tsy zakatsika. Maro ny olona raraka amin'io surprise ny devoly io. Meilleur ami lasa mivadika aminazy. Ny sasany ary mo kamaradiny be zao lasa nantsiniky nandraha be. Tsy tohiza. Mpiara-miasa akaiky lasa nivadika. Sy ny sisa. Ino ny antony izy igny? Mba hatonga ny fonao aloto. Ary mamoaka décret mihitsy ianao hoe oviana za no mamela heloka farany. Satria mety hiteny ianao hoe aketo ngambany za efa tsisy fikatsiny e, igny farany namelako heloka. Amin'Andriamanitra nefa tsisy famelan-keloka farany zany. Mandra-pialan'ny fofonainao, mila mamela heloka ianao. Ary efa nagnotany an'izany ny mpianatra indray andro hoe impiry manota aminay moa zareo ny rahalahinay vao tsy avelanay heloka eky. Mety sofy loatra doko Petera hitako.
impiry moa raha ty mavita magnano réconciliation. Aozy Jesosy namalina azy hoe impito amin'ny fitopolo impito. Mba magnanova calcul denao 77 fois 7 fito tsindray ampito telo komaniro fito firy zay. Magnano calcul mental hely anao fa maro zany. Tainy tompo ianao, tainy Jesosy ianao e. Zany hoe matetika rehefa ino mitranga tsy tia mela heloka tsony atsika sady miova olon-kafa. Anao nefa tsy tokony miova olon-kafa zany. Manana droit tezitra anao, manana droit malahelo anao, fa ivadika biby tsy magneva anao. Tainy tompo any anao e. Eniko misy misofla mihitsy quelque part pasteur. Zay le izy ka. Jesosy mihitsy ny teny tezera ozy. Na imagineo na agnatina acte mariage igny ho an'izay efa nagnano mariage vaky moa zigny izy tsy vakina refa oui fogna raha ataonare an-tragno. Vaky moa agnatin'izigny koa moa. Misy tantara be agnatiny. Ny zony vehivavy sy ny zony lehilahy. Tainy Jesosy ane anao. Ary Jesosy ny teny zany tezera ozy fa aza manota. Tainy tompo ianao a. Tainy Jesosy manokana ny zanaky ziona. Amen. Rehefa io any tranga de tsy tia mela heloka atsika sady mivadika olon-kafa. Noho izany a ane hoy surprise ihany koa devoly hoe eto za tsy maintsy mamela heloka. Azonao le izy karaha tsy azonao tsisy mazotozotonganao menina amin'igny raiky. Rehefa maneho surprise satana mila manana ny surprise nao avy any an-danitra koa ianao. Vakio le Apocalypse 19:11 teo fa fahamarinana ozy no iadiany. Amen. Alleluia. Ny zavatra tegna tiany devoly indrindra de ratra. Olo maratra tegna tiany ipetrahana. Ino moa natonga ny Kaina lasa nisy devoly na ratra? Tena vita namono olo. Zany ny toerana tegna tiany indrindra ny ratra. Mivavaka mba ho sitrana ny ratra rehetra eto androany arivo. Engane mba hisy ratra n'olo maro sotran'Andriamanitra. Alleluia. Ary io matetika ny teknika mahomby indrindra ampiasainy mandratra olo. Ny olo koa kofa maratra tsy te hivavaka. Ny olo rehefa maratra tsy te hanambady tsony. Ny olo rehefa maratra tonga de mitokatoka monina. Ny olo rehefa maratra miala agnaty fiarahamonina. Betsaka zany nitratranaka ohatran'izany. Fa engane mba anafaka anao ny tompo androany. Ary anisana porofona fanetrentena goavana. Enoy tsara anare farafara kao. Anisana porofona fanetrentena goavana de ny fahaizana mamela heloka. Azonao izy io ny fanetrentena fa tsy hoe magnatao zipo lava be na magnatao sarindoha de kanjo lava tagnana. Ha manetry tena tsisy idirany. Fa ny afantarana fa lehilahy manetry tena, vehivavy manetry tena de io ny signe voalohany famelan-keloka. Tainy tompo any anao. Ora maratra sady sensible loatra, maro manko olo sensible. Ohatra hoe phrase kely de fa manimba anazy. Fietsika ohatra misy olo mimoe fotsiny amin'ny devant eo ka tsy fantany raha mampimoe de fa mandratra anazy. Ka ny olona mora maratra sady sensible loatra matetika regny olo regny miavognavo sady pitahiry ratra anaty. Pitahiry ratra anaty. Ka za mitodika aminao sao de anao le pitahiry ratra anaty. Zany ray andro nanao délivrance rangahy 89 ans. 89 ans. Rehefa nivavanga i rangahy io a tomagny izy. Ino mampitomagny anao papa? 9 ans izy. Fa problème tamin'izy fito taona mbola nakajiny tao. Mba imagineo nge zany.
betsaka amintsika reo mbola ohatran'izany a fa passé agny fa igny mbola mamatotra anao ny hazo e ohatranao zao raha mba misy zao hazo farany mahitsy a tsisy karaha sapin fa raha jerevanao ny sapin na de izy mahitsy be igny tonga ambony rika raha misy mbeloka ily zay oentin'Andriamanitra nehoana donc raha hiara-monina amin'olona anao na tsika fiangonana raiky io a le samy manana ny fainy aby samy manana ny fahalementsika aby antsika rehetrarehetra reo fa eto moa zany adiny ray raha ela indrindra de biblesse zay fogna mba regninao de tahiny tompo e alleluia mba imagineo atsika mandeha magnano évangélisation regny fotsiny ara efa misy tady fanjovo randragna akany nefa fotoana kely rehefa tsika le manao séminaire goavagna regny mandresiny impossible e atao epotsy miova impossible no hitakeo ya tahiny tompo ianao ka aza mieritreritra mihitsy hoe anambady ianao de anambady olo parfait aza mieritreritra mihitsy hoe hiara hiasa ianao de tsy maintsy olona parfait daholo mpiara-miasa aminao nivaliny tompoko de tia misy raha hafahafa fogna ao fa anjaranao mandray décision hoe za na inona miseho na inona mitranga za de napakevitra ny amela eloka tsy raha tsy ahoako na mba tsy hagnano amenina anao fa volagniko fô zany any tahiny tompo atsika jiaby tahin'Andriamanitra ianao io ravagna ny tegna tiany devoly ratra ka ny profo ny fanaitrenitena de ny fahaizana mamela eloka ny tegna tiany devoly atongavagna de hoe roviny ianao mamela eloka farany de avadika anazy olon-kafa amizay anao karaha Hitler jiosy lasa mankala jiosy azonao le izy lasa mivadika rasiste hitanao mahatonga an'iregny olona lasa tezaina aretigna ao moa ny sasany lasa misy cancer sy ny sisa izy regny matetika ony a de vokatry ny alahelo lava de anao le malahelo fogna io de lasa mivadika aretina izy ireo mivadika maladie ary io tsy mitaky aminao mbola tanora io a fa rehefa manomboka mahazoazo taogna amizay anao agny le izy no mitaky rehefa ianao reraka agny le izy no mitaky mahatonga ny cancer de vokatry ny alahelo lava satria ony a ny scientifique de natakatra tsara mihitsy mpandinika nahita tsara fa ny taolan'olona ony a de mamoaka hery fiarovana amin'ny fotoana mando lava raha vakinao nefa ny baiboly misy ifandraisany am'izany hoe ny firavoravona ozy mahamandomando ny taolany mazanao fifaliana anao zany raha vo à l'aise tsara fogna de mando fogna itaolanao io fa raha anao malahelo tezitra fogna de maigna ony izy io ary rehefa maigna ony taolana tsy mamoaka hery fiarovagna ntsony ka za mba mampitandrigny e jerevo kely le olo mariny anao ko akory e mbola tsy amela elo ko fa vlea misy mbalavagalo ajaly azo ataotao amina mbola tsy niany tahiny Jesosy ianao tahin'Andriamanitra ianao mila miana tsika zany revagna micontrea an'le fomba ny Satana ary mampiasa an'le fomba n'Andriamanitra engane mba ho tahaka zany ianao manomboka androany engane mba ho mpamela eloka ny zanaky ziona jiaby zay magnatrika an'ity fotoan'androany ity amen ireo revagna devoir mila ataonao reo a isan'andro isan'andro mila manapa-kevitra hoe za tsy maintsy mamela eloka tsy mora ho aly izy fa anjaranao no mijery anazy ka ao anatin'izay zavatra rehetrarehetra zay indrindra ho anareo zay efa manambady raha tianao ilamina agnatin'ny tokantrano satria koko moa ndraikindraiky avian'izy io ndana mba asivy tombam-bidy ny tokantragnonao mba asiagna valeurany hoe manambady za manambady vaiavy ty manambady za manambady lehilahy ty fa ndraindrainy ianao comparenao amin'n'olona de mora soregnanao tri mety nahita olona nangoroko tamin'ny tele anao natao taketo anare ndraiky natao taketo
izy no tsy karaha Jackson aza mitaigna amin'ny n'olo fa omety mba mbidy ninao ndana mianatra mba mifantoka amin'ny eninao tiavo neninao fa koa tsy zany misy engy edy anao azonao le izy lasa mandeha tany hafa satria ny tokantrano de jardin mila sivagna zezika mila tondrana mila vangivangina matetiky ta igny tompo anao de aveo mba ianaragna ny qualité n'olo tragno raiky aminao ery zanakanao qualité karakory ramosenao madama anao qualité karakory io zany nataoko hoe tsy ray tragno fa mety mpiara-miasa io mety mpifanila potirindrina io ianaragna mamantatra ny qualité de aza mba kianina lavany vady aman-janaka anao kanareka tegna tsisy raha filagnanany tsy fomba fiteny agnaty tokantragno zany tsisy varany anambadiko raha ohatra zao foana no miverimberina tsy mety zany ta igny Jesosy anao de mba mila mba miaino ny hafa koa mba tandrignesagna ny hafa mba tsy siny ratra satria ho za teo ny arma tena tiany devoly ampiasaina de ny ratra mba mianatra anao miaino ny hafa de aveo fantaro ny influence ratsy zay tady hiditra amin'ny fiainanao misy fogna moko ny antsoina hoe mauvaise influence fantaro ny influence ratsy zay tady hiditra amin'ny fiainanao hitanao misy karazan'olona mifosafosa nareo mianakaviny ataony raharaha ary de mahagaga fa misy fianakaviana miombon-kevitra amin'olo mifosa ny fianakaviana asa mba olo karakory misy karazana mpivady miombon-kevitra amin'olo magnaratsiratsy ny vadiny ndana fantaro ny influence ratsy zay tadiavin'olo ampidirigna ty tokantragno mety nandray izy io mety misy fianakaviana te i-influencer mety misy namagna mety misy mpiara-mivavaka fantaro mety avy aminao ndraiky koa misy moko toe-po daholo io ka rehefa hitanao zay karazana influence ratsy zay de ndana arovy ny tokantranonao arovy ny fiainanao amen satria mila fantatsika fa eto an-taninady tsika rehefa eto an-taninady a de misy foana atao hoe mpandrava efa le raha efa natsanganao najoronao nalitrantsika hoe firy taona tiany devoly rava ary misy karazan'olona chaque fois izy miona aminao de hitondra onde négative fo magnakivikivy anao fo raha koragniny magnaketraketraka anao fo raha zakainy de aveo mba mianara manao zay mahafalifaly anao isan'andro mba hampamandomando ny taolanao atao raha mahafinaritra antegna koa misy vola tegna mivanga akanjo tsara mivanga polo amen ia ka rehefa tsy hitanao satria io ane misy côté raiky tonga de regninao mihitsy hoe tsy mampahazo aigny fa ndana mitady côté raiky mampahazo aigny asa mihinan-kanina ndraiky anao ohatra koa folera tsy mifadianina regny asa mijery film sa mitsangatsangana sa manakory ataovy zay raha mba mahafaly mina de zany rehefa za le reraka fa mitoroteny aketo igny mizaha raha mahafalifaly anazy ah ndraiky zazy raiky fo mandihy tsy mila nama mialanjany za dolavy gitara za mbo mahay mititititika iny mialanjany za magnano karaoke andragnonay edy sady de verinao mandeha mitany fandehananao igny za ta iny tompo ianao ilaigna zany revana mamorogna atmosfera tsara anao mamorogna fisainana vaovao fiteny vaovao atmosfera dolo regny amen de aveo a miezaka atsika mba magnadigno ny lasa ratsy rehetra magnino hoe magnadigno ny lasa ratsy de raha te ho mpandresy amin'ny fiainana aza manaiky ho kivy izy nareo izy
aza manaiky ho kivy. Ary ny vrai leader de zany tokony esprit anagnany, tsy kivy. Raha rem-pianakaviana anao, rem-pianakaviana anao, de zany toetra mila angatanao amin'Andriamanitra, tsy mora kivy. Mba imagineo ange raha tratran'ny fahasairagnana va de manjanaka anao ndraiky ny kivy voalohany. De nikopakopagna ny papa, papa, papa. Nikosehana ny tagnan'ny papa sakatreny vava la de ny lela. Anao rem-pianakaviana, anao ndraiky kivy voalohany, tsy karan'izany e. Somary tenino amin'ny akaikinao mihitsy hoe aza manaiky ho kivy hoy. Alléluia. Amen. Tepaka magnaraka, fadio ny mankahala olona. Fadio tegna ataovy sala amin'ny anak'Andriamasina. Aza miraharaha fiainan'olo zany fa nenao ataovy tsara. Anao nge na mafantatra fiainan'olo jiaby ampiangona agnato amin'ny quartier misy anareo agnatin'ny fianakaviana, tsy mampiditra na 10,000 agnaty posinao aby ne zany. Ka ina ndanigna lera amin'izany? Nentegna atao tsara. Amen. Izy koa tianjary, fagnahy atao tsara. Fa tsy mankahala olo, tsy mifosafosa olo. Tainy tompo anao. Amen. Betsaka rehefa manana talenta, manana zavatra tsara, fa nisombaina lolom-po sy fankahalana. Simba. Satria nitahiry lolom-po tagnatiny tao izy. Ny olo manana lolom-po na apetraka amin'ny zavatra mamirapiratra ara, mivadika mampalahelo fogna igny zavatra. Satria ny lolom-po sy ny fankahalana tompoko de devoly no ambadiky. Ny devoly tsy tonga amin'ny toerana anankiray raha tsy angalatra amono andringana. Azotsika ve zany? Ya. De farany maranako anazy, aza manaiky alahelo lava. Maty bonheur e. De miteny anao za zay. Misy fotoana mampalahelo satria ozy ny Baiboly ny zavatra rehetra ty ambany masoandro de samby amin'ny fotoanany. Misy ny fotoana iravoravona ary misy ny fotoana alahelovana. Zavatra mandalo amin'ny fiainana zany. Fa ny hoe malahelo lava ataon'olo hira anao vaky. Adesinareo tromolo. Malahelo lave. Grave. Arozy ny oabolagna 15:30. Ao misy an'le verset nresako teo. Oabolagna 15:30 hoe ny fo falifalo izy de mahamandomando ny taolana. Zany ny fo falifaly. Tonga de mandomando taolana anao io. Satria zao mako, hitanao ireto oslong, taolana lava amin'ny vatantsika olombelona, reo no mamorona hery fiarovana amin'le taolana lava, amin'le oslong. Amin'ny vatantsika misy le hoe oslong sy oskoro. De amin'le oslong no misy hery fiarovana. Ireo anefa raha vao malahelo lava anao, tsy mando reo, fa maigna. Raha jerevana zao taolana anao ke bakarakory, mando sa maigna. Tainy tompony ianao, tainy Jesosy ianao. Alléluia. Ka raha sanatria zany regny maigna de lasa marary lava le olo. Jereo fa n'olo tratrana cancer ao za teo de presque olo malahelo lava. Ary n'olo tsy mety mionona, matetiky regny olo tsy mety mionona regny magnonofo fahafatesa. Ya. Ohatrany tsy vitanao mihitsy mampionona ny fonao io, mahita kakolanao fa maty anao, andana tsy agnaraka aminahy. Magnonofo fahafatesa. Ratsy e. De miteny anareo za zay. Tainy tompony ianao. Tainy Jesosy ianao e. Amen. Asa malahelo fa mba mionona amizay. Ary zany ny afantarana olo misy fanamasina, misy mpampionona. Amen sa tsy amen? Alléluia. Reo ny lesontsika androany. Ampindesinao mitsakotsako. Ety an-tanady ho atsika mila manana arma. Ny teknikan'ny satana, ny motivation satana, de fankahalana, ratra, fitiavantegna, lolom-po. Regny zany mila alavirinao. Tsy regny tsony ndraiky nindesina miady, fa miady amin'ny fitiavana. Satria zany Baiboly hoe reseho amin'ny soa ny ratsy. Mba vitanao ve agnoroka olona zay efa amadika anao sahala nataon'i Jesosy.
fantany tsara zao fa Jodasy andeha hamadika anazy mbola nataony bisou koa. Enjagna zany raha anao ngamany foa mandeha mety zany raha nazo ananjy raha fa de ny tompony agnomehery atsika tsiraikireiky, tompony ampatanjaka ny fotsika tsiraikireiky, ho lava velogna any ianao ary avita ny fiazakazahana miaraka amin'ny Jesosy iaraka hitsangana atsika hivavaka. Mba mivavahanao androany hariva mba tegna ho lasa vehivavy mpiady mahery, mba ho lasa lehilahy mpiady mahery, atanjaka fogna anao amin'ny ady rehetra atrehinao ijoro hatramin'ny farany ianao, asandrato ny feonao. Raha eo misaotra anao zay mankasitraka anao hatranony amin'ny lesona zay nomenao anay androany hariva tompo. Misaotra anao zay ny amin'ny fahafahanay mianatra sy nandreany zany fampianarana izany, tsapanay renay fa tianao loatra zahay, sy tianao raraka amin'ny fiazakazahana, fa tianao hatanjana hatrany ny fo mampananay. Jesosy tompo, tahio ny tsiraray avy, vangio ny vahoakanao zay nanatika amin'ity fampianarana ity, oka fanamasina mba ho feno oary izy mba tonga azy hatanjaka foana. Tolonoky nosotry ny faharazana, la hery ny faharazana avy amin'Andriamanitra ny ho anatinao, ampandrosanao anao Jehova, ary tombony sy karazana fahasoavan'izay ao am-ponao ao. Ho tahina ny tokantranonao, ho tahina ny fiarahamonina misy anao, ary ny tagna maherin'Andriamanitra hiaraka aminao n'aiza n'aiza amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tia tanana mafy ho an'ny tompontsika, samy mahazo toerana vetivety. Alleluia. Zay ny fotoanantsika teto dia tsy mitsahatra manao an'ilay annonce fa amin'ny alahady manao akanjo fotsy daholo antsika jiaby. Ho anao zay efa tsy mody zany dia efa manaova réservation an'akanjo anaty saka mba hanaovanao jusqu'après midi. Amen. Satria ho hisy raha amin'io, teneno amin'ny akaikinao misy raha amin'io e. Alleluia. Andray hosotra ianao amin'io, ho tsofogna rano ianao mandritra ny taona 2024, ary amin'io tsika magnatanteraka fanampisorana sady magnatanteraka voaloam-bokatra. Teneno amin'ny akaikinao vonany amin'izany ve ianao hoe ya, dia raha mba te hita ny tsy fahita hoe dia mba manaova ny tsy fanao aminao ndraiky hoe moezy fogna raha karan'izay tahiny tompony ianao io. Alleluia. Agnatanteraka fanatritsika raha niomana ianao. Vision of Christ in Madagascar.